CES lasa ivona ady hevitra ity CES ty tao ao. Ny isan'ny kandidà navoakan'ity CES ty raiky amby efapolo. Fantatra fa 8 no isan'ny natafapetraka ny antotan-taratasiny tany am-Pendohana. Rehefa mivoaka nefa ny anaran'izy ireo maro ny olona tsikerany CES na teto an-toerana na tany velany ao ara miantsoantso mihitsy Andriamatoa Raintsoanaro hoe foan'ny CES, ao no milaza soloa ny mpikambanao manomboka hatramin'ny filohany, ao milaza hoe tsy alovy asina mpitsara hafa manara-maso sy ny mijery ny zavatra ataon'ny CES. Manampitrotraka ny fanazavana moa izay mifanohatra amin'izany ny ataon'ireo tompon'andraikitra mikasika ny fametraha-pialany ireo kandidà, voalaza fa hoe tsy mahafeno fipetrana, hoe tsy ara-dalàna. Etsy ankilany manana ny heviny koa ireo kandidà lazaina fa nahafeno fipetraka nefa ny eken'ny CES. De milaza izy ireo fa maleo tena ny CES ka tsy maintsy ekena ny didy avoakany de mifamao foana resaka Andriamatoa Raintsoanary ka mipetraka amin'ny fanontaniana hoe azo antenaina ve ny sy ny fifidianana io mangarahara azo ny rehetra ekena, satria raha ny fandehanana ny zavatra ankehitriny zao ny feuille de route no anisan'ny taky ny ametrahana an'ity CES ty de mbola ny CES no amoaka ny voka-pifidianana rehefa tonga ny fotoana amoahana an'izany amin'ny fomba ofisialy. Misaotra anao namany Ismaël, araka mahazatra tsy ambaovao aloha. Ny gazety voalohany dia ny malaza tamin'ny 3 May. Nokian'ny filoha Rajoelina Ramatoa Lalao Ravalomanana milatsaka hofidiana. Tsy manaja ny sonena nataony i Ravalomanana hoy ny filoha Rajoelina raha mandatsaka ny vadiny hofidiana. Nisy fifanekena nataonay tamin'ny 12 Marsa teo anatrehan'ny troikany SADC. Amiko hoy ny filoha Rajoelina ny vadiny Ravalomanana milatsaka dia mitovy amin'izy tenany milatsaka ihany. Tsy manaja ny teny nomeny Ramatoa Lalao Ravalomanana satria nilaza izy fa tsy hanao politika no antony ahatongavany eto fa hitsabo fotsiny ny reniny marary. Inona hoy ny filoha Rajoelina ny fanaovana politika mihoatra ny filatsana fidiana filoham-pirenena. Gazety faharoa tsy ambaovao faharoa, kandidà 170 no nekeny CES. Tsy noraisiny ireto kandidà 9 ireto: Ramamonjy Arvola Sabina, Savaron Malala, Rakoto Firinga Richard Razafy, Rakoto Mahanna Andrianena Franklin James, Narisson Stéphane, Tsimagneky Mboazafy Zefania, Rakoto Artsifa Aina Asombola ary Antony Ndakana na Zoela. Vaovao manaraka mitsikera ny CES ny mpahalalana. Ohatra Andriamatoa Jean-Éric Rakotorso dia nanao izao tsikera izao tamin'ny 3 May. Ny amerina ny tokony malagasy amin'ny fanaovana fifidianana no antony nananganana ny CES. Izao fanaovana CES mazimazi mamoaka bitro avy amin'ny satrony izao manaiky matotoa milatsaka ho fidiana izao no mampiaina avy hatrany ny lanjany. Hoy koa ny mpahalalana iray dia Ramatoa Saondra Rabenarivo tamin'ny 4 May. Mikorontana tanteraka izao ny lafiny araky ny lalàna. Dieny eto amboalohany efa tsy manara-dalàna sady ilay fitsarana amoaka ny voka-pifidianana farany. Nahoana no nanao izany ireo mpitsara ao amin'ny CES? Gaga daholo ny olona rehetra hoy Ramatoa Saondra Rabenarivo. Gazety manaraka malaza tamin'ny 4 May. Azo fahefana feno ny Prime Ministre Belgique afaka 20 andro satria isy fametrahampialana maro itranga atoato. Efa tokony nametrahampialana omaly 3 May ireo tompon'andraikitra nilatsaka hofidiana dia ireo mpikambana CST, CT, ny ministra, ny filohan'ny paritra sy ny ambassador dia ny général Dolin Rasolosoa, Andriamatoa Isa Sylvain Rabetsaroana, Jean Lainirico, Brigitte Rasamuelna, Clément Ravalson, Pierrot Rajonarvelo, Ajo Andrenanarvelo, Faharo Ratsimbalson, Camille Vital. Gazety manaraka malaza 9 May. Namoaka fanambarana ny SADC milaza fa soraina ny filohan'ny SADC eo anatrehany tsy fanajahany Rajoelina ny teny nataony.
niezaka mafy ijaka iakiko hoe te mba tsy latsaka fidina i Rajoelina sy Ravalomanana, kanefa nilatsaka ihany i Rajoelina na de efa nanome toky izy teo anatrehan'ny filoham-pirenena ao amin'ny SADC fa tsy hanao izany. Manaraka taratra Valome mitatitra ny tenin'ny Sefafi manao hoe angataina ny anovana faran'izay aingana indrindra ny mpikambana rehetra ao amin'ny CES atomboka amin'ny filohany. Gazety manaraka malaza 12 May mitaky ny anoloana an'ireo mpikambana amin'ny CES ny OSC, Organisation de la Société Civile. Takizao ny teny rafitinina. Raha tsy ovana ny mpikambana ao amin'ny CES tsy azo antoka ny voka-pifidianana ho avy rehetra. Tsy ny mpitsara ihany ny tokony atao mpikambana ao amin'ny CES. Raha tsy kena zao fangatahana izao hoy ny OSC, sady tsy andre anjara amin'ny fanaraha-mason'ny fifidianana izay no tsy antoka ny fahamarinany. Filazam-baovao farany midi 17 avril. Nanao fanambarana ny CCOC, Collectif des Citoyens et d'Organisations Citoyennes, ny antso ny olom-pirenena malagasy rehetra na eto an-toerana na any ivelany mba angataka hosoloana izy 5 mianadahy mpikambana ao amin'ny CES. Raha izay ny tsiam-baovao namany Ismaël, inona no famakafakana azo atao? Raha nivoaka ny lisitrireo olona nekeny CES ilatsaka ho fidina, nilaza i maître Antra Razafamanantsoa avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana fa maty paikandro ny dossier-ny Filao Rajoelina, forclusion moa ny teny frantsay nampiasainy, satria tsy napetraka araka ny fotoana voafetrany lalàna. Ho an'ny kandida monja roa indefo, misy aiai lehibe mipetraka amin'ireo mpitsara ao amin'ny CES, suspicion légitime ny teny frantsay nampiasainy. Araka ny gazetiko tamin'ny 20 May, mitsikeran'ny CES koa aza ny syndicat mpitsara na SMM. Lazaina isan'andro fa mankareny tsofina fa fifidianana madio, fifidianana mangarahara, azony rehetra ekena no atao. Tsy ho tanteraka anefa izany. Raha manao fitsarana miangatra ny CES, izao sahady efa mitanila izy, de azo ampoizina fa hitanila koa ny voka-pifidianana avokany. Hoy ireo kandida sy ny pombazy amin'ny ankapobeny. Avereo andeha ny fifidianana fa efa reraka ny vahoaka malagasy. Amiko namany Ismaël hevi-dravina izany, satria mametraka izy ireo fa hiasa tsara ny senity, hiasa tsara ny CES, ary manantena izy ireo fa azo antoka ny ara-teknika rehetra amin'ny senita, indrindra ny logiciel amoaka ny voka-pifidianana, ary farany fa tsy ny kely indrindra. Manantena izy ireo fa irohatra andeha hifidy ny ankamaroany malagasy ary ahay ampiasa ny bulletin tokana ny ankamaroany. Iza no hitondra ny firenena rehefa miala ny Filao Rajoelina? Zany zao ny fanontaniana an-tsainy maro. De mamaly ireo avaram-pianarana tsy mahay teny gasy. Triumvirat, direction collégiale. Raha ataony teny gasy zany tompoko sambo maro kapiteny ny dikany ka hiteraka korotana. Raha tsy mino zany ianao, enoy fotsiny ny fanazavana mifanohitra omeny izy ireo mikasika ny tokony ialany ireo tompona ndraiky mpanjakana milatsaka ho fidina. Araka ny gazety taratra tamin'ny 20 May, hoy ny ministry ny atitany Florent Rakotoarisoa. Raha ny lalam-pifidianana no vakiana, tokony efa nametra ampialana izy ireo raha vao nivoaka ny listy ny kandida. Ho any Andriamatoa Mamy Rakotoarivelo kosa filohan'ny CT, ny lalàna fehizoro 24 ohatraohatra 10 no tokony ampiarina. Ho an'ny Praiministra Beriziky, deso daholo zany rehetra zany satria ny tondro zotra no zava-dehibe tokony ampiarina. Ary tsy keren'ny Praiministra hatramin'ny CES, ho mantsy ny Praiministra, fanapahan-kevitra araka ny lalàna no tokony nataon'ny CES fa tsy fanapahan-kevitra ara-politika, izay mahatonga amin'ny teny hoe sambo maro kapiteny no hitranga.